Ya. Faly marahaba atsika rehetrarehetra izay manaraka zao horonan-tsary zao ny tenako amin'izao fotoana zao a. Ny tenako moa de Roberto Carlos avy any amin'ny province Tamatave iny, fe tsy misaraka ny tenako. Tonga eto zahay a Antananarivo eto amin'izao fotoana zao andeha hanotrona ny ady lehibe zay misy eto amin'ny tampon-tanàna Antananarivo, ady momba ny raharaham-panjakana. Nefa ny zonay nefa de tsy ho avelanay mihitsiny satria potika izahay ka andeha hiaro izahay ihany izahay. Ka ankehitriny moa zany efa nanao antsoavo izahay ho an'ny province enina eto amin'ity Madagasikara ity. Ka ankehitriny moa zay de hitodika any aminareo atsimo, any aminareo faritra Toliara any Andro ihany zany. De ny tiany ampafantarina zany de manetana atsika anareo vahoakan'ny Toliara mantsy zafady, anareo vahoakan'ny Toliara mba hiara iombona antoka aminay miaraka amin'ireo député 3 reo izay hitsangana hanohitra ny fitondrana izay taritiny antoka HVM izay miorina amin'ny politika lainga mpamoty bahoaka sy ny mpanakorotana mpandrava ny toekarena. Ka ankehitriny moa zany izahay tsy haiko moa na efa tongany aminareo Toliara ny zao hirifiriny zao zavatra zao na mbola tsy tongany aminareo, fa mino kosa za fa nire mety efa tsy ho vahiny intsony amin'izao zavatra zao satria efa nisy nge solony tena tany aminareo tany tamin'ny voalohany de tsy iza fa monja John zany efa nanao intso zavatra mihitsy teto, nefa inona nefa ny zava-nisy de nookipena mangina tao taperina teny monja John. De iarahantsika mahafantatra zany raha tena hoe vahoakan'ny Toliara marina nareo de efa nisy teto zany. Ka ireo zavatra re zany tena mbola tsy mitsahatra hatram'izao. Raha vao misy olona anankiray tena hoe vonona handeha hanarina ny firenena de tsy mba misy avela tafavoaka zany, tonga de okipena mangingina, tonga de taperina manginginao. Ka ankehitriny izahay vahoaka mihitsy no hitsangana. Izahay misy olona anankiray ihany Andriamatomaraka Tatandraza nanao antsoavo ho an'ny vahoaka malagasy. Io Tatandraza io tsy be tsy misaraka io, tsy be tsy le io, fa avy any aminareo Toliara any io. Izahay avy aty province ny Tamatave aty naheno antsoavonazy, naheno fanambarana fitarainana, tena hitanay fa ao anatin'ny marina tokoa le herim-po lehibe hanarina aty Madagasikara aty. Tena hitanay fa ry fanahy tamin'ny monja John tary no tonga amin'io maraka Tatandraza io. Tsy haiko moa na tsikaritra anareo zany zavatra zany na tsikaritra anareo, fa izahay mihitsiny. Zahay tsy mitovy karazany aminy, tsy hoe mandeha parakarazany mifanona parakarazany aty, tsy mifanona ta hoe mifanohana karazana, tsy zay mihitsiny. Fa iarahantsika malala zany, izahay be tsy misaraka, tsy foko an-tandroa izahay, tsy vezo, tsy ino fa be tsy misaraka piro izahay, naheno antsoavo izahay tonga eto. Fa nefa ny zava-mahagaga misy ihany anareo Toliara, vahoakan'ny Toliara tonga eto fatako hoe mbola vitsivitsy anisy. Tsy haiko moa nareo mety mbola ho avy fa mbola manetana anareo zalahy izahay manetana anareo vahoakan'ny Toliara, province ny Toliara, raha mahatsapa hirifiriny zao zava-misy iainantsika amin'izao fotoana zao. Io maraka Tatandraza io mbaraka anareo avy any aminareo any izy, tena hitanay mihitsy fa tena olo vonona hanarina firenena marina izy. Ka izay indrindra nahatongavanay eto antsoaviny nazy, naheno antsoaviny izahay. Izy de tena vonona hiara-nombonantoka amin'ireo député ihany koa, ka izahay ihany koa vonona hiara-nombonantoka hanao ho solon-tenan'ny monja John hiady ho an'ny firenena. Ka anareo zalahy raha ohatra ka mbola tsy nareo ny tapadoha ho tapaka aty, ampy zalahy zay fifidianana nireko ekantitra politika lahy reo zalahy, mbo ampy zalahy, anareo vahoakan'ny Toliara zany. Atsy anareo any efa mitaraina fa hoe aty ny tena miferinaina indrindra amin'ny resaka fomba fiainany, tena zay reo maheno lazanareo na Toliara tena hoe kivy be aloha zay raha hoe andeha na Toliara satria ny toe-java-misy any zany indrindra fa miresaka asan-dahalo, asa ratsy zany de tena misy.
de vidim-piainana koa any de sarotra be koa de atsika zany mbola tsy tonga saina foana tsy haiko ngamba fa mbola ty efa fatako hoe efa zay ngamba ny itiavantsika anazy fa raha izaho manokana aloha tena tsy resy lahatra mihitsy atsika samy malagasy any zay nge mahatonga any amitsangany zay tsy ankanavaka zany hoe na vahoakanaiza na foko ino fa ampitovisinay daholo de ny tanjonay de hiady ho an'ny malagasy fa nefa maha malagasy zay a de tsy zah rery ary tsy zahay rery be tsy misaraka fa ho atsika rehetrarehetra mihitsy ka anjarantsika ireo mpitondra reo rehefa tsy aharina antsika malagasy fa efa atsika vahoaka ihany no andraindraina ka zay zalano afatra mba pitako amintsika pitako aminareo vahoakan'ny Toliara tonga avy aty ka mametraka veloma sy mandrapitafa amin'ny manaraka